mianatra eo tongotrao. Fahalimerabantsika tsirairay avindray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alatsinainy ity manona fahasoavan'ny tompo ny isatokantrano tsirairay avy etany koa ary aoka ny herin'ny tompo tokoa ny no herintsika. Aloha nderatsika ny amin'ny lesona ny dia vavakintsika. Andriamanitra tsara indrisan-danitra atolotra ianao ny deran'ny laza ny atra sy ny voninahitra. Saoranay an'io manokana anao satria mamelombelona amin'ny fanahinay ary koa anamafy orina anay hatrany amin'ny fanarana anao. Aoka ny izay tsy ho variana ny zavatra ny tany fa hifantoka ny nandrindra ny amin'ireo fampanantenana ny menao anay, an'ireo zavatra rehetra nambaranao tsy maintsy iseho ihany koa ary ny tsy maintsy haretanay. Aoka hitondra fifaliana ho anay ny zavatra rehetra fanadineny fa na dia mandalo fotoan-tsarotra aza satria fantatray fa izany rehetra izany dia mahatonga anay ovaova ahafahanay manana ny toe-panaraka ny sitraponao. Mitenena ray amin'ity anio ity fa voninkaino anao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe miravoravoa amin'ny fifaliana. Tsy hahitombanana ny asarobiditsika tsirairay eo mason'Andriamanitra na dia sarotra amintsika aza ny mahazo an'izany an-tsaina. Izany mahatonga azy ho ravoravo ny amin'ny fanahy voavonjy na dia anankiray aza. Manasongadina ny haravon'Andriamanitra ny amin'ireo olona navotany. Ny eo amin'izay fany toko 7:7 rehefa manao izy manao hoe Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy ravoravo anao amin'ny fifaliana izy, ho sondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiompiana izy. Saika voangona amin'io andininy tokany io avokoa ny teny Hébreu rehetra maneho hafaliana sy haravona. Manoritsoritra amin'ny fifalian'Andriamanitra ny amin'ny olony izay navotany. Toa saika tsy ampy mihitsy aza ny teny hanambarana ny halehiben'ny fifalian'Andriamanitra amin'izany andro izany. Maro io ihany koa fa araka ny eo andininy io dia ao amin'ny olony no misy an'Andriamanitra. Ny famitram-pihavanana vokatra ny fifandraisam-pitiavana dia miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto dia ao amin'ny olony Andriamanitra tahaka ny ilay ray izay nahatazana ny zanany raha mbola lavitra ka niazakazaka ny tsena azy, ilay nijerentsika omaly. Ahitana sary tahaka an'izany koa amin'ny Isaia toko 2:4 izay misy fanoharana momba ny fanambadiana. Hoy izy ao manao hoe ianao tsy atao intsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao fa ianao atao hoe ilay sitrako ary ny taninao atao hoe vady ampiakarina fa sitraky Jehovah ianao ary ny taninao ampanambadiana. Araka io andinin'io ny vahoakan'Andriamanitra dia antsoina hoe ilay sitrako ary ny taniny atao hoe vady ampiakarina nahoana. Araka ny voalaza dia satria sitraky Jehovah ianao ary ny taninao ampanambadiana. Amin'ny andro ampidian'Andriamanitra amin'ny laon'ny zavatra rehetra no faratampon'ny fifaliana. Rehefa handray ny olona sy ravoravo amintsika izy tahaka n'ilay ray faly amin'ny niverenan'ny zanany nani. Miantso ny lehilahy ho tiany vadiny tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy sy ho tia azy tahaka ny tenany ireo andinindreo. Tsy manasongadina fotsiny ny fitiavany, tsy ho tia tena sy mafy hoe tena tokony ny hananany lehilahy amin'ny vadiny io andalatsoratra masina io fa mampiseho ihany koa ny fitiavan'i Kristy ny olona, izany hoe ny fiangonany tahaka ny tenany mihitsy aza. Aoka ny izany lesona izany mba ho vatsy entintsika hankahery, azahoantsika hery sy faly mandrakariva amin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany profim-pitiavana izany. Aoka ny ravoravo tokoa izay ny amin'ny zavatra rehetra izay atosaka ao aminay ary aoka olon'ny fifaliana, olon'ny fanantenana ary olon'ny firavoravona izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.